Mbola falitafaraka aminao indray ny tenako atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao a. Androany ny loha hevitra izay fampizarana aminao dia hoe kristianina mosarena. Kristianina mosarena izay ny fampizarana amintsika amin'ity androany ity. Ny kristianina mosarena moa dia kristianina tsy ampy sakafo zany. Raha miresaka hoe sakafo dia tsy vary sy laoka zany no resantsika amin'ity androany ity, fa ny sakafo panahy, ny sakafo ara-nofo inoko, fa ny sakafo daholo tsika rehetrarehetra, ny maraina, ny atoandro, ny hariva, ny akamaroantsika zao misakafo maraina, misakafo atoandro dia misakafo hariva intelo isan'andro, misy misakafo indroa isan'andro. Tsy izay sakafo ara-nofo izay zany no resantsika amin'ity androany ity, fa ny sakafo ara-panahy. Ny sakafo intelo isan'andro ny ara-nofonao, fa ny fanontaniana apetrako aminao hoe ny sakafo impiry isan'andro kay ny fanahinao. Natao hoe kristianina dia ny olona izay nandray an' Jesosy. Ny olona anankiray raha mbola tsy nandray an' Jesosy izy dia izay natsoina hoe olona maty fanahy, satria maty ny fanahintsika vokatr'ilay fahotana. Fa rehefa manomboka manolo tena sy mino ary mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia velomin'Andriamanitra ilay fanahy izay ao anatiny, ary ny olombelona anankiray dia matsiaro noana ary mila misakafo isan'andro isan'andro. Ny zazakely anankiray vao teraka dia tonga dia mitady sakafo izy, mitady nono avy amin'ny reniny izy, satria ny velona rehetrarehetra dia mila misakafo. Ohatr'izany koa ny fanahy izay ao anatinao, mety tsy voatery hoe mahatsapa zavatra ety ivelany ianao, fa mila fantatrao fa ny fanahinao koa dia mila omena sakafo isan'andro isan'andro. Raha ohatra hoe olona efa nandray an' Jesosy ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao, dia mila misakafo ianao. Impiry isan'andro ny fanahinao no misakafo. Isan-kalahady ve ianao vao misakafo? Isaky ny efatrandro ve ianao vao misakafo? Raha amin'ny tontolo ara-nofo, raha amin'ny vatana hafahafa be zany, isaka ny alahady vao misakafo zany mety mamono mihitsy zany, mety mamono zany. Kanefa be dia be amin'ny kristianina neny ohatr'izany, be dia be amin'ny kristianina ngeny tsy misakafo raha tsy alahady, satria inona ilay sakafo? Ny sakafo nge dia ny tenin'Andriamanitra. Be dia be amin'ny kristianina no tsy misokatra mihitsy io baiboly io raha tsy alahady. Any am-piangonana vao misokatra kely indray dia mikatona indray rehefa avy eo, fa any an-trano io dia mipetraka fotsiny io sakafo io. Ohatr'izany ange ny akamaroan'ny fiainana kristianina be dia be. Fa tsy haiko hoe manao ahoana ny ianao izay manaraka ny fandaharana amin'izao, ianao hoe mba mazoto homana ny ara-panahinao, mazoto misakafo ve ny ara-panahinao? Satria mantsy izao arakaraka ny sakafo hohaninao ihany ianao, arakaraka izay sakafo hohaninao ihany ianao. Zany hoe ny sakafo hohaninao dia misy fiatraikany aminao, misy fiatraikany amin'ny fiainanao, misy fiatraikany ety ivelany. Ny olona anankiray izay tsy ampy sakafo dia hita fa misy fiatraikany ety ivelany. Tsika angamba mahita an'ireny sarin'ny olona le mosarena reny any amin'le toerana misy hoe kere reny, fa hitanao fa misy fiatraikany ety amin'ny vatan'le olona mihitsy le tsy fampitsakafo, ary normal be izay zavatra. Dia ohatr'izay koa ny ara-panahy, rehefa tsy ampy ny sakafo panahinao dia tena misy fiatraikany amin'ny fiainanao ety ivelany mihitsy izay tsy fampiana sakafo ara-panahy izay. Ny sakafo ara-panahy ozy izy ateo dia ny tenin'Andriamanitra, araka ny tenin' Jesosy hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra atao anatin'ity baiboly ity zany ny sakafo ara-panahy anao. Ka ny kristianina normal, ny kristianina mandroso, ny kristianina salama tsara dia kristianina izay misokatra foana ty baiboly ity isan'andro isan'andro. Impiry isan'andro, impiry zao ny baibolinao misokatra ao anatin'ny herinandro? Indroa ve, intelo ve? Zany hoe intelo misakafo ianao zany ao anatin'ny herinandro. Fa za mamporisika anao hoe vakio foana amin'ny baibolinao. Ny ahafantarana mantsy hoe marary ny olona anankiray dia rehefa manomboka malaina misakafo izy zay. Rehefa ny olona anankiray tsy mazoto homana, zay ny ahafantarana hoe marary izy. Ary na dia sakafo ilay laoka tena tiany ary napetraka eo anoloany dia tsy mihinana izy, tsy te hihinana izy, na mety hoe mihinana izy fa kely fotsiny.
dia ohatr'izay koa rehefa tsy mazoto mihinana ny ty tenin'andriamanitra ty ny fananao a zay ny afantaranao hoe marary ny ara-panahy zay ka mampirisika anao androany hoe misakafoana ianao ara-panahy. Inona moa ny tombony azo avy amin'ny hoe misakafo ara-panahy zany? Satria rehefa misakafo ianao dia matanjaka, rehefa misakafo ny vatantsika dia matanjaka, afaka miasa tsara, afaka manao zay zavatra rehetrarehetra. Rehefa matanjaka ny misakafo ny ara-pananao dia matanjaka tsara ny ara-pananao, dia resinao amin'izay le adi-panahy rehetrarehetra zay atrehanao ny fiainanao io a, resinao amin'izay le faka-panahy zay manelingelinanao foana isan'andro io a, resinao amin'izay io olana zay atrehanao io a, maivana aminao ny adinao rehetrarehetra rehefa matanjaka tsara ny ara-panahinao. Tsy afaka ny atanjaka nefa ny ara-panahinao a raha tsy omenao sakafo a isan'andro mba hafany a matanjaka. Zany hoe tena isy fiatraikany be dehibe amin'ny fiainanao a andavanandro zany a ny fanomezanao sakafo a ny ara-panahinao. Amarana koa azy a dia amin'ny torohevitra anao a zay te hamaky baiboly a, rehefa mamaky baiboly a dia miconseille anao hoe atomboy aty amin'ny testamenta vaovao la izy fa zany amin'ny testamenta taloha, atomboy a aty amin'ny filazantsara efatra, indrindra fa ao amin'ny filazantsara ny Jaune, ao zany amporisiana hoe ireo vakoa satria ny filazantsara ny Jaune dia ataontsika hoe 90% a dia tena miresaka an' Jesosy a, miresaka zay zavatra nataon'i Jesosy rehetrarehetra. Ary Jesosy ny tena Jesosy zany tena mameno ny zavatra rehetrarehetra voarakitra ao amin'ny bokin'ny Jaune. Dia vakio ny filazantsara isan'andro isan'andro maka ianao fotoana fixe, maka fotoana fixe azo hovavana le fotoana makinao tenin'Andriamanitra. Raha manana 10 minitra ianao a dia afaka ny havita toko anankiray ianao anatin'ny 10 minitra, ka manomana 10 minitra isan'andro, 10 minitra ataovy amina fotoana fixe le izy tsy miovaova, dia ao anatin'iny 10 minitra iny a hajao tsara iny fotoana iny a, vonoy ny finday a, vonoy zay zavatra rehetra manelingelina, dia sokafo ny baibolinao dia vakio ny tenin'Andriamanitra isan'andro fa ho hitanao a fa tena hanova be dehibe ny fiainanao a izany fisakafoananao ara-panahy izany. Manana disiplinina amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra, fihezo ny tenanao amaky tenin'Andriamanitra. Misy fotoana nge io nofo io manohitra atsika, misy fotoana io kambo, misy fotoana io teatory, misy fotoana io a misy vesatra, fa mametra disipline hoe ninninona zavatra mitranga za tsy maintsy amaky tenin'Andriamanitra, tsy maintsy isakafo ny ara-panahy dia atanjaka ny ara-panahinao. Ny rary ianao anie a mba tenao kristianina tsy mosarena ara-panahy ianao a, fa kristianina le mazoto homana ara-panahy ianao a, kristianina salama tsara ara-panahy ianao a, kristianina mandroso a ara-panahy ianao a, dia tahirin' Jesosy.